manana kely fotsiny manana fanontaniana nareo hoe tena izy be io tena izany zay tika manavanatinao zaho masa mihina reo mieny satria tsy entiny tenareo mangina tompoko mangina azafady re tompoko eo a tena atao hoe soa tena ty seho miaraka aminareo aloha laza hoe tena izaty de tena ty resaka aminareo a na izay ndrena atao hoe speak up ty resaka aminareo amin'ny alalan'ny mpanao gazety fa ny herin'ny feo a afaka andaminana zavatra betsaka de tena hiaraka aminareo ndray hoe lookout tsy maintsy jerentsika daholo ny problema rehetra eto ary tonga eto tsy hitondra korotana fa hitondra filaminana zao zao nareo lamina tsara tena faly ahy zay na tonga hoe aoka re ianareo amin'ny sécurité a tsy de aerisetra loatra fa izy reo mitondra le fitaovana reny lafo be reny efa famitata fa tsy ihany fianareo koa mba tokony lamina ihany koa fa hidady afa ty matahotra zao fa tsy maintsy arovako nao fa ny gazety ihany a no ahafahantsika mampandrosan'ity firenena ty nareo média nizy miteny hoe mpanao gazety tsy maintsy ohatrareo ny gazety a anjara milaza fotsiny raisy ny atendroneny izy tsy maninony zany efa lalàna azy hoe zao ny resahany fa isika tokony hifanaja de mifanaja zany zao tsika vina la tonga avaketo ary tsy tiako resahanareo izy niaraka amiko za rery ny tonga tsisy niaraka tamiko ary ny antony de tsotra satria zareo a samy niezaka daholo hoe ataonao aterinay niresaka tamin'ny président Kikwete tamin'ny Tanzanie de inona manahaka ananao a tsy amelan'le rangahy ody de anontanizy io fa any any anontaniana de niresaka tamin'ny tao amin'ny Afrika Atsimo zay nisy ady ozy nytao hoe tena ampandaminana zay fa mbola mila fotoana izy de niresaka tamin'ny Amerikana de laza hoe miazona anteninay zay fa fodinana Madagasikara tsy resaka zay tsona izao fa tonga aty efa eto azo ao ny zavatra tiako resahana mivoaka malagasy a de averiko ndre mandeha tena tiampisongadina ny fahaizanay ny fahaizantsika ny fahaizako mampandrosa ty Madagasikara ty a satria tena marary mihitsy ny foko mahita ny vola zay tokony ho azo tamin'ny mapy lasany Mozambika nahazo 7 milliards de dollars zareo a de manao an'ireo investissement ngeza be ao Afrika ao Mozambika niantso ao président Keller tokony iontsika fa zay a tsy misaraka aminao mihitsy zay ary anao mifantatray ndresaka tamin'ny Louis Michel tamin'ny lakamisy ndresaka tamin'ny Béranger tamin'ny sabotsy maraina hitanareo zany sa tsy mitsahatra mihitsy ny fifandraisako tamin'ireo olona venivelany ka zavatra anankiray a tiako resahana aminareo masivo eto Madagasikara na reo solon-tena-pirenena avenivelany ajao miasy mamalagasy malagasy fa hoarovanay ary tena tsy amela na kely akory ary fanambanimbanina andreo malagasy reo izahay faharoa fantatrainareo fa nihevitra fananampy tamin'ny fandaminana ny raharaha politika teto Madagasikara zao mivokany nahazo ny reconnaissance internationale ny filovoafity hoe démocratiquement fa tsy nahazo ny légitimité ny malagasy satria nahoana tsy tena ny safidy ny voaka malagasy no ny voaka satria napetraky nareo daholo hoe nini sisi tsy fantatra anaovanao azy tany de zao mivoka tsy mbola milamina ara-politika mihitsy eto Madagasikara tsisy ny stabilité de nilaza koa reo mpamatsy vola fa hoe on lui accorde le bénéfice de doute de tsy fantatra ny teny zany fa ay no misy fantsay io a zay nyresahan'ireo any amin'ny FMI any de niresaka tamin'ny Union Européenne tamin'ny herinandro izy hoe sur les transitions bis de niresaka tamin'ny zareo homme sadeka sy ny Union Africaine président ataonay izy atongavana na Madagasikara tonga aty am'izay raha misy zavatra tianareo antanina fantatro fa isy fanontaniana tsy maintsy dinihana tsara zany ala teto Madagasikara teo amin'ny fitondrana ny soro miverina eto Madagasikara malagasy mahalala le tokony ataony
ny fahasiaranany leto gaga dia afimoana fa mazavazava eo amin'ny 10 eo na dia lasa miaraka tamin'ny tomobilina mijery mahita mety palahelo dia eny izay fotiny aloha iny fa ajanontsika any fa tsy maintsy ataontsika izay mampanana ny tena manitra zay mamaika azy ao ka raha manontany any nareo inona dia mamaika hiaro an'ireo vahoako reo hanampy an'izay olona fa miasa miaraka amin'izy ireo lay tiako pitsarana rangaranga zao averiky indreo mandeha ty raha ohatra maro ny kristianina aminareo reo dia misy fitenenana hoe asory aloha ny andro amin'ny masonao natandro amin'ny endrika eo zay anao vao mitsara ny olona fa izaho mihitsy nangataka hoe tena alefaso le fitsarana tena marina raha ilainy ka manana fahefana afaka mitsara avoay ny avesety na avesisy tsy problème ako zany vao avy alefaso ny fanontaniana napetraka ny sud-africaine hoe aiza daholo ny information milaza fa tena nisy ny fanitsakitsahana ny statut de Rome otoana zay tsy mboka mitsatona tamin'ny talata sa tamin'ny labi lasa tamin'ny herinandro ny dossier n'izany avesety zay nitory tany Madagasikara tany Sud-Afrique mahalala n'izany ary tonga tany dia niandriamandrosa ambassadeur taloha tiako resana aminareo hoe tsy vaovao amin'ny information internationale manana be lavitra ny nareo amin'izay fotoana zao ary te amianareo an'isy andrefa tofolo ninonina ho azavaina dia azo lazaina fa nisy fanarana avo leka tany ambony tany nafahanao nidina teto Madagasikara manahoana ny fahitanao ny fampihavanam-pirenena tsy efa nanao an'izay hoe ny fitondrana ary vonina nanao conférence au sommet hoe ianao tonga eto Madagasikara na au sommet tena koa ambany zay na au sommet efa ela be mihitsiny reo président teo aloha nangataka an'izay fa tsy mety tanteraka dia ny zavatritsika akitsika amin'Andriamanitra matoa tsy tanteraka ilay izy mbola niandry azy any Fonina sana anao andraza fonako na raha dia zany indray Ianjo 2018 anao amin'ny fiakarana ato mety tsy andry an'izany arakaraka mivoaka nge antaniny raha misy tandray ady zany miresaka e aza adinonareo zao amboaritra tsara mihitsy nareo mpanao gazety tsy hoe amboarina amin'iny fa ameko zavatra tany tena manana hevitra tsara sady ilain'ny firenena fampandrosoana Madagasikara amin'ny alalan'ny mpanao gazety na média fa matetika ny gazety dia mbo manao zay alafosan'ny azy hoe business zay dia milaza amin'ny anana anankiray ireny raha misy olona ohatra hoe président dia manana statut le président dia tsy maintsy président samy président no miresaka za zao niresaka tamin'ny président zany nivory tamin'ny herinandro tamin'ny talohan'izay zany lazay mamenatra ny zavatra mitranga ny fivoriana tany hoany za tsy tianonina fa tena mbola nataon'zareo tamiko izy azy adinareo za président Marc Ravalomanana apetrao tonga dia milaza misy ny président Kikwete izy teny laza hoe izy tiako resana hoe tokony apetrakitsika tsara ny fiarovana ny mahaolona ny olona sy ny anina protocolaire labia zao teneniko tamin'ny sabotsy ny ary efa teneniko dia mahitsy fa tsy mba nitanako mivilana monina molotro mivilana tsy fatako ata izany fetran'le vérité sona amin'ny réconciliation to zay marina rehetra mitranga zany vérité zany amin'ny tengasy hoe marina antaninga ny efefoka eny ny efefoka eny manitikitika mihitsy fa raha tsy misy ina moa ny fahamelana ozy raha tsy mifantatra aloha vata antany ary azy ao ny akaizy ambo inona fa misy tokony andehanana ina navalona ana ina navaly ana dia tehiteny azy ao izy ny tsara teto dia nanameko amandra-pahafaty dia antany azy ao izy ny tokony amiany passeportko vérité zany sady vérité nefa tena droit universel zany tsy atahorana hitondraka fotona avy dia sakory mba mieritreritra zay fanambarana zany hoe miandro ny vahoaka sy ny vahoaka atao tena mbola milaza tsy milamina mihitsy ato Madagasikara raha tsy tanterana sitrapo anankitelo ny fahefana eto amin'izao tontolo zao fahefana zay miaraka amin'ny vahoaka dia mahafeny tany ianao dia mahafeny vola dia izy andreo ny fahefana voafenao amin'izao fotoana zao zany angataka famerenana fividianana dia tsy fantatra zany raha zangy aho matoa tonga aty e araka ny tenin'ny tatsy feo misy avy leta nambany leta tonga zao Inona fanarahana le fitiavanao anaty gouvernement sy amin'ny antemeram-pirenena hoe hialao isa tsy hialao zao tetsaka misy ny olona teny natata anatinay ary natin'ny mouvance ao zao ay manandafy iato ty izy ako io reo dia nilaza zao dia satria
Ngia Roland Ravatomanga nilaza hoe za hiala raha président Hery Rajaonarimampianina manalaty tena tsy mety mihitsy tsy mampaninina zany a satria le toerana misy azy tena manana maizy azy izy ka raha fatana dia amena azy ny andraikitra lehilahy lehibe azy maministra azy raha miteny amin'ny député azy le député lehibe izy to avy ianao ty zao ny président ny groupe parlementaire izy io dia ahoana ny position de consigne raha izy zao seko mamaly an'izao dia ahoana izy ianao io a misy consigne avany amin'ny antoko dia zay consigne zay no mitondra antsika tsy manery azy ahy iny aza taonareo fomba tenikeny fotsiny hoe io le teny masy le mandeha le milaza hoe ina moa le fiteny azy mbola tsy manana tola zay zay fotoana zao dia niteny tsy mamy mana nga mamy avy inga mamy io mamy milaza taminao gazety mamy hoe za tsy mety amiko Donc on est en train Monsieur le Président, là, c'est d'accord. Il y a des rumeurs qui ont circulé disant que j'allais arrêter la politique. Vous connaissez, vous, entre vous les journalistes, ce n'était que des rumeurs qui se sont étendues. J'ai jamais dit que j'allais quitter la politique. J'ai jamais dit que j'allais quitter la politique. Maintenant, le président Ravalomanana est rentré à Madagascar. Il y a une vision amenée par le président Ravalomanana et je suis cette vision. Andriamatofolo, misy an'le somary ezaketsana ny afatra nataonao amin'le masovova iny teo a. Izy amreo zany tena misakana ny fodinao taty Madagasikara ary nisy ve fifanarana tena nataonao tamin'ny président Hery. Lamina tsara reo fantarina jaune izy a na izy ny sakana na izy ny sakana eto azo zao vita teo momba an'le hoe ary fantatro zay tokony sakana sy tsy ny sakana fa mba mahadiplomaty azy a mazahy a dia ny zavatra azokoresanareo fotsy hoe ny Allemagne, ny Américaine, Norvégienne, ny ananina rehetrarehetra ny Américaine, nina koa Tanzanienne, nina koa Zimbabweenne, tena rehetrarehetra fa rehetrarehetra nanao azy a izao raha manontany nareo a hoe ahoana ny fandehany le zanako resako tamin'ny sabotsiny ka tena zanako azy raha tatotro antaninareo atany izy tiana amela frantsay nareo tenela raha ila tenina nela tenela tany lasa tana Est-ce que le président est lui qui est dossier. S'il vous plaît, c'était lui qui était. Fantatr'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina teny fahatongavanao tompoko. Orangati lehilahy lehibe ty dia tsy fantatr'olona reka fatana ny Amerikana raha avy any Washington fa ny antataty ka tiako resana aminareo tsy tsy malala fa eto a satria niteny tamin'ny Roland Ravatomanga teo fa eto a Roland Ravatomanga ministra zay niteny tamin'ny mpanao gazety izy ngao ny petit déjeuner nona angamba zareo raha mba manana zao moa le olona jereo reny dia ina le fantarina andana mba tsiko hoe hijanona amin'ny mpanoatra avy nareo zao ny resako anareo manana angia manandafy a zay tena mpanao politika fa gaigy la mihitsy draingany dia avy enao nge manandafy a izy mitsakana nareo azy atapanareo Zao mazava vérité et réconciliation. Raha zay nafa natao taloha mba tsy nirahadimy anao zao tsika saotra Ravalomanana tonga raha ny sisapon'ny hafa mety mbola elana zao fa misaotra ary makatolo fahatongavanao zao miara-patsika amin'aram-boaka malagasy. Izy ny tatana le vérité la réconciliation les FFKM masan CRN masan FFM masan reo dia miaro volona daholo. Ny FFKM mandeha be tabarany rehetrarehetra. Efa mazava tsara Naniavana amin'ny Andriamatoa mandeha rehetra mandeha anjara. zao a tia tokony zareo ny teny
fa fato fa misy fanontaniana zay tena mbola tsy voafehiko tsara za tena mitsotra aminareo satria eny taona zay tsy mipetraka teto dia zay mahatonga mamehy satria sy nyteny tamiko dia ahoana ny fidirana mambo atotarivelo zao dia izy ny zako nyteny dia io izy io dia ahoana ny fidirany manandafy amin'ny positionao dia io izy io ny teny dia marina be fa tena zana koa le tany amin'ny Quai-d'Orsay dia iny izy iny tena marina izy miresaka tamin'ny tokony andraikitra tany amin'ny Quai-d'Orsay hoe tena tsy manakana mihitsy zany satria sy namiraka fanontaniana zao niodiny président Ravalomanana dia tany izy iny tany izy tamin'ny herinandro iny misy fifanarana ve toko zao eno tsara malagasy rehetra na ianao io ah ka miverina tia tanindrazana dia tsy mila ninina mihitsy anao fa tonga dia miverina ary misy tenin'olona anankiray zay raha tokony andraikitra ambony nazy hoe afaka mangataka an'le ina filazana azy hoe sécurité tsy fantatra le spécial passe filazana azy amin'ny teny anglisy na le hoe makataratasy any amin'ny ambassade tonga dia miverina tsy nila mihitsy ny aho hoe nampafantatra an'izaniza fa malagasy a ary tena teratany malagasy ary manana ny zo président de la république eto Madagasikara tonga zao eto aty tsy azo Monsieur le Président, Azafadi, est-ce que le président Eri Radzaner-Mampian était au courant que vous allez venir? C'était la question. Ok. Est-ce que vous pouvez le dire en anglais? I'm sorry. Yeah. Can we speak English? Azafadi, tena faly any ana taminareo fa minonareo a fa vitatsika mampanozatsika